dia makafaka kely ny momba ny problème mahazosika any amin'ny tanitsika zany hoe Madagasikara. Gama miosokafaka kely amin'ny hira kelyn'ny Bob Marley zany hoe tena mifanandrify amin'ny problème mahazo antsika, dia hira mitondra lohateny hoe redemption song, zany hoe tonga ry zareo fotsy hoditra nafika atsika mangalatra tany amintsika, mangalatra rehetrarehetra ny zavatra rehetrarehetra sy manambany sy manaratsy. Misy any Madagasikara amin'izao fotoana firy Jolay moa zao, 4 Jolay. Zany hoe ny zavatra tena misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny tena hoe mifampidinana atsika ambany indrindra mba zany hoe zay atao mihitsy zay ho lasa hoe lasa famina, zany hoe lasa tena midina ambany mihitsy ny gasy, midina ambany mihitsy ny firenena mba anjakana moramora sy angalana ny zavatra rehetra zay ilain'ny mpanjanatany, ilain'ny frantsay ao amintsika zany. Zany hoe rehefa tsy mianatra ntsony ny ankizy, midina ambany be ny fiainana andavanandro ny olony rehetra, manjary mora no mikolonize azy, zany hoe manjary mora no manimba azy, manimba le ponina. Kanefa hoe Madagasikara araka ny filazan'ny olona rehetra dia manana harena maro be mihitsy ambanin'ny tany, ambony anaty ranomasina. Voaingana zao no ny Amerikana nilaza hoe ny gazy ao amin'ny ranomasina Mozambique akaiky Madagasikara dia mihoatra ny gazy misy any Qatar. Ka zay le izy zany hoe fomba angalarana amin'izany zavatra rehetrarehetra zany tsy mety raha ohatra le fanjakana ka mafy, raha ohatra le fanjakana, le ohatra le ponina le ambany malagasy ka matanjaka sy ndraindray tsy azo alaina amin'izao zany zavatra satria manjary manana ny tena hoe souveraineté tsika, manjary lasa zay le tena hoe fahaleovan-tena, manjary sarotra amin'ny mpangalatra no miditra raha tsy efa no malemy tsika. Zany hoe rehefa tena malemy tsika, proveny daholo ny zavatra rehetra ny fahalementsika, ny antony idirana ary ny antony zay ny ilaivany ny saribakoly, zay foana nataoniran'ny Afrikany hatramin'izay fa efa 400 ans zay. Zany hoe tsy maintsy alemeny ataony zay mora angalarana sy mora idirana ary tsy misy résistance amin'ny malagasy zany, malagasy manjary tsy afaka manome résistance satria efa tafidina ambany. Zay le tanjon'ilay izy aloha ampidininy ambany tsara mihitsy mba tsisy ny résistance. Plus ny saribakoly zany hoe travailleny tsara ny saribakoly mba ho matanjaka koa, zany mahatonga an'ireo maramila zao lasa saribakoly, ny fanjakatsika rehetrarehetra zany lasa saribakoly daholo, na ny mponina tokony na olona tokony hoe mpiasa mpanjakana ana noho rehefa le nona sy le sahirana manjary lasa mivadika saribakoly. Zay mahatonga ny olona mivadika palitao sy ny karazany rehetrarehetra reo.
satria miainga avy any amin'le fahanitrana sy amina daholo. Ary zany zavatra rehetrarehetra zany ve dia tsy fantatra, tsy fantatry ny firenena ty ivelany na ny eo a-tanàna sa fantatra ka zay io zareo mahafantatra an'ilay tsika tsy mahafantatra an'ilay izy zay no zay mahasamihafa azy. Tsika tsy mahalala ny hoe inona mahatonga zareo amitsika. Izy efa mahafantatra ny plan, zany hoe ny plan ny fanjanahantany zany plan ohatran'ny araka ny efa nilazaiko teo aloha, ohatran'ny fianaran'ny zareo chimie sy matematika. Zany hoe tena ianarany tsara mihitsy hoe hoatomboka amin'izao hiafara amin'izao zavatra zao. Zany hoe lasa lavitra be amin'ny zavatra tsy takatritsika mihitsy nilay satria ohatran'ny sanatria ohatran'ny nilazaiko hoe mianarana matematika mihitsy hoe fianaran'ny science sy physique. Dia avy amin'izany zany nahatonga amin'ity fanonganam-panjakana misy ity efa plan zareo fa hatramin'ny ela mihitsy. Plan hatramin'izay io plan zany hoe plan tsy mijanona io zay no tena izy. Plan tsy mijanona io nanomboka io aloha tsy mijanona. Mandrakizay io plan io. Inona nampanomboka amin'izy io, nanomboka tamin'ny andron'ny izy satria to sarabakolony daholo ny hatramin'izay. Ka zay manko dia nitanjony zareo dia misy ny sarabakoly foana satria nahoana tonga dia ahitsiko ilay zavatra satria ny fotsy hoditra dia tsy manaiky ny akaran'ny mainty hoditra mihitsy eran'ny Afrika. Zany hoe misy karazana mifandray amin'ny siansa mihitsy ny zavatra io. Zany hoe raha ohatra ka ny pays d'Afrika reo hoe tafakatra ilay manjary lasa karazana menasy ho an'ny zareo, lasa menasy ho an'ny fotsy hoditra. Ie. Dikan'izany zany dia tsy hanana indépendance mihitsy sika fa ohatran'ny colonisation. Zay ny tanjona dia tsy hananantsika indépendance mihitsy. Zay ny tanjon'ny fotsy hoditra satria efa sahirana kozy amin'ny izy sahirany bancaire première tsotra. Izy sahirana satria tsy maintsy mangalatra izy, tsy maintsy mangalatra izy satria raha ohatra ka ataontsika ny résumé haingahaingana kely dia tamin'ny voalohany zareo fotsy hoditra no miady nifamono izy tamin'ny voalohany. Aty aoriana fantany hoe inona zany miady zany, inona zany gera zany. Nahoantsika nifamono izy mahatonga ny European Community manjary lasa hoe ny anglisy tsy miady amin'ny frantsay intsony, ny frantsay tsy miady amin'ny allemand intsony, ny allemand tsy miady amin'ny anglisy intsony, fa miady nanjary naverany ho any ivelany. Zany hoe izy zany manjary mahazo vola izy, mahazo ny any rehetrarehetra izy, ny avantage rehetrarehetra, ny olona se miady. Zany mahatonga ny eran'ny Afrika sy eran'ny pays ihany izy mihinana. Izy zany midéveloppé amin'ny fananany mono. Alefa haingakaingana, alefa. Zay zany ny tanjony dia hoe anjanaka Madagasikara izy ianao. Ary ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ve manaiky an'izany sa voalohany tsy mahafantatra vaovao ary faharoa efa maty ny fahoriana loatra dia tsy zay tanjony tsy tanjony efa fantatra ny gasy tsy mahafantatra an'ilay satria zay ny tanjony zareo zany hoe plan io. Amin'izao hoe tsy efa misy mba gasy mba mahatakatra an'izany ihany eo ao Madagasikara ary totakany efa hoe anti-frantsay. Jereko betsaka ny anti-frantsay fa nifandrika ny frantsay, nifandrika ataon'ny frantsay mba mbola hijanonany eo amin'ny fandrika ataon'ny frantsay mivelatra be kokoa tsy takatritsika ilay zavatra betsaka na dia hoe miteny frantsay fotsiny ala fomba ny francophonie fotsiny ala dia efa entana azo anjanahana. Ty francophonie ity zany tena fitaovana anjanahana ny afrikanina mihitsy. Zay mihitsy. Ka inona ny amin'iny zany tenenao anazy zay izy. Zay. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my head was
throne. By the end of the Almighty, we found in this generation triumphantly. 'Cause won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever did redemption song.